mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Valomerabantsika ry havako tratra ity talata faharoa ny volana desambra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny boky ny ohabolana. Ohabolana toko fahatelo amby roapolo, ohabolana toko fahatelo amby roapolo, andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, raha indry ny fonao dia ho faliko ny foko dia ny foko. Eny, ho ravoravo ny fanahiko raha miteny marina ny molotra aho. Aoka tsy alina ny mpanota ny fonao, fa matahoran'i Jehovah mandritry ny andro. Fa raha mbola izy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenana. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Isan'ny matetika miverimberina ao amin'ny bokin'ny Salamo sy ny bokin'ny ohabolana ny hoe aoka tsy alina ny mpanota ianao, na aoka tsy alina ny mpanota ny fonao, na aoka tsy ho tezitra amin'ny mpanao ratsy ianao. Ny bokin'ny ohabolana mantsy dia boky izay bokim-pahendrena ny filaza azy. Bokim-pahendrena vokatry ny expérience na ny traikefa teo amin'ny fiainana dia nakalesona ny olona, nakalesona ireo olon-dehibe, nakalesona ireo zokiolona dia nanoratra itony boky itony. Tsy ny bokin'ny ohabolana ihany akory ny bokim-pahendrena tavam-potoana ny fitsika hoe antikité, fa be dia be ny bokim-pahendrena tavam-potoana ny antikité. Na ireo filôzofia samihafa izay miparitaka tavam-potoana ny antikité, betsaka ireo filôzofa nanoratra bokim-pahendrena. Na tsy izy nanoratra fa ny mpianany dia nanjary tonga tafita aty amintsika ireo asa soratra maro izay nosoratandry Platon, Diogène isan-karazany, na ny hafa na tsy izy mivantana nanoratra azy dia ny mpianany dia nanoratra teny ampitany ampita. Izay hoe ny bokim-pahendrena dia boky izay nateraky ny traikefa teo amin'ny fiainana, traikefa teo amin'ny fiainana ka nanjary tonga lesona. Misy lesona roa lehibe ray aseho n'ity mofinaina eto am-pelatanantsika ity. Ny voalohany dia ny fifaliana ataontsika hoe mpananatra, ny fifaliana ataontsika hoe ny ray aman-dreny, ny fifaliana ireo izay mpanabe rehefa mandray anatra, rehefa mandray anatra ny beazina. Ny Paoly Ndramaka dia efa nanafatra ny amin'ny Romanina toko faha 12 raha ny resaka momba ny toetra na ny etika kristiana izy hoe aoka hifananatra dia meteza mandray anatra, miaino fananarana. Somary sarotra ihany amin'ny taonjato iainantsika ankehitriny ny mitaizan'ny olona hiaino anatra. Ireo zokintsika atao hoe 50 taona alohan'izao na 30 taona alohan'izao dia tena mifananatra mihitsy. Mifananatra amin'ny lafiny hoe tonga ny olon-dehibe, tonga ny fianakaviana, voriana ny fianakaviana, dia anarina ny ankizy na anarina ny tokony ho ahitsy, misy atrehiny rehetra ny fananarana azy mba samy miaraka maka lesona, misy antsoina manokana dia anarina, na koa rehefa samy ao anaty fikambanana dia mifananatra. Izany hoe miaona dia miresaka, dia mitodika dia mifananatra, mifampijery dia miresaka dia mifananatra. Ny toajato iainantsika ankehitriny dia tsy dia manaiky loatra n'izay fifananarana izay. Ny antony dia satria efa nahazo toerana ny ataontsika hoe lay fahafahan'ny tsirairay, ary efa nahazo toerana lay ataontsika hoe relativisme izay iainantsika ankehitriny. Zao relativisme dia ny hoe tsy misy olona manana marina feno izany. Tamin'ny vanim-potoana ny ataontsika hoe ohabolana, ireo lahatsoram-pahendrena zany, na koa tamin'ny vanim-potoana atao hoe 50 taona lasa, 100 taona lasa dia izao ny marina dia izay lazain'ny Baiboly. Tamin'izany fotoana izany ny marina dia izay lazain'ny Baiboly, tokana amin'ny Baiboly dia tokana ny marina. Tahaka izany koa mety ho marina anivon'ny fiarahamonina dia izay lazain'ny radio ohatra, satria tokana ihany ny radio taloha, radio nasionaly, dia izay lazainy iny atao hoe marina. Izany hoe taloha tsy dia tena atao hoe taloha zany dia atao hoe 50 taona lasa, 100 taona lasa, 100 taona zao antsika izao dia
Nitezaina ny olona manao io marina io dia tsy maro fa tokana izy io, ray ihany izy io. Zay mahatonga ny ohabolany taona raha teo na hoe fisaka ange le rariny, fisaka ange le mariny, fisaka sarotra ange mitady an'le mariny satria le marina tsy be dehibe. Fa ny filôzofia izay manjary toe-tsaina iainan'ny olona ankehitriny de miresaka ny amin'ny hoe ny marina ange be dehibe. Nahoana moa tsy maintsy marina ianao, marina koa ny fijeriko. Zany hoe lasa be dehibe le marina satria samy vokatry ny fomba fijery hoe io arakaraka ny toerana misy ianao no hijerenao ny fitrangan-javatra anankiray de samy manana ny marina arakaraka ny hijereny azy. Arakaraka ny hijereny azy dia samy manana ny marina. Raha ohatra ka mampatsiaro lay tantara kely samy mpampianatra anankiray tamin'ny 10 minitra ny sekoly alahady izy iny manao hoe nisy jamba 10 nasaina nitsapa éléphant. De rehefa nitsapa éléphant reto jamba 10 reto de samy nanana ny filazany. Rehefa naharay ny sofon'lay éléphant lay jamba voalohany nitsapa zany de tsofina ny tsapany. Inona azy raha ohatra ny karazana elo be zay tsapako zany? Inona ary ty elo be de tahak'izay koa ny jamba faharoa rehefa nikasika ny tongotry l'elefanty, inona ary ty vatakazo ve ty? Rehefa nikasika an'lay vavany oron'lay éléphant ina de inona zany fantsona lehibe zany? Zany hoe samy tsy nisy samy tsy nieritreritry éléphanta izy ireo, samy diso daholo ny fomba fijeriny satria jamba izy. Fa zao ny zavatra tsapany nefa dia ny zavatra hitany de tsapany de toy eritreretiny hoe marina. Zany fomba fijery zany matetika no entin'ny olona manana marina ny antsoina hoe relativisme hoe io ange arakaraka ny zavatra tsapanao, ny marina de zao miovaova arakaraka ny tsirairay, miovaova araka ny toerany tsirairay, araka ny fomba fijeriny tsirairay. Ary satria zany toe-tsay zany no mivoizina amin'ny sehatra maro samihafa de zao lasa mahatonga ny olona tsy mandray anatra intsony. Satria lasa mahatonga ny olona manamary-tena, lasa mahatonga ny olona tsy manaiky odiso, lasa mahatonga avonavona ny anatin'ny olona, lasa mahatonga fireharehanana anatin'ny olona am'izao toanjato ianantsika zao, ka tsy misy olona intsony manaiky andray anatra. Samy te ho mpananatra avokoa ny olona rehetra. Hitantsika ao anatin'ny tambajotrany izany toe-javatra zany hoe samy te ho mpananatra avokoa, samy te hiteny avokoa manana ny marina, samy te hiteny avokoa manana ny mety sy ny atao hoe tsara, ny tsirairay avy. Ary dia manjary lasa sarotra mitady lay atao hoe marina tokana izay no heverin'ny malagasy fa misy, ary heverintsika kristianina fa misy raha teo. Ary dia izany toe-javatra zany nefa vokatry tambajotra, vokatry ny fikarohana iaintsika ankehitriny de vao mainka mampahasarotra ny vanim-potoana iainana ankehitriny, vao mainka manjary mampihemotra ny fahalalana. Fatatsika fa amin'ny fikarohana natao ny olombelona vao am'izao andro antsika zao mihitsy ho atao taona vitsivitsy dia ny taranaka roa farany, ny taranaka roa farany, ny taranaka roa farany zao zany zao taranaka zao sy ny teo alohany zao de zao tsy nahasongona ny teo alohany tamin'ny faharany hitan-tsaina. Zany hoe ny faharany hitan-tsaina ny taranaka zao sy ny teo aloha zany dia tsy nahasongona ny tany alohan'izy ireo. Manomboka zao zany de zao tamin'izao taranaka antsika iainantsika zao zany vao hoe niemotra ny fahazavan-tsaina, ny fandrefesana ny fahazavan-tsaina, niemotra tsy nahasongona ny fahalalany teo aloha tsony zany ny fahalalana ankehitriny. Inona ny antony? Ny saina tokoa ve ny tsy tao? Tsia, tsy ny saina ny tsy tao fa lay fanabeazana, lay rivotra iainantsika izay tsy manome toerana intsony ny fiezahany tsirairay, fa manome toerana ny ataontsika hoe tsy manome toerana ny fiezahana fa manome toerana ny ataontsika hoe ny endriky ivelany fotsiny ihany. Ary indraindray hafangarontsika am'izao vanim-potoana ankehitriny zao lay ataontsika hoe tsy mitady ny marina tokana ny olona fa samy mandrivotra zay heverinao marina fotsiny zao. Ary de manjary mampiena ny fahalalana, mampitambotsitra ny faharany hitan-tsaina. Azany toe-javatra any dia tsy hitsahatra satria tazantsika fa ny fanabeazana mihitsy no zay. Afangarontsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny ny ataontsika hoe vitesse sy ny intelligence.
afangarotsika ny hoe zay mavitaingana, zay mahay aingana, zay tonga aingana, zany ny antsoina hoe mahay, zany ny antsoina hoe marani-tsaina, fa tsy zany mihitsy. Satria zatra mihazakazaka isika, tahaky ny mahafinaritra atsika ny mahita hoe zanakay 13 taona de afaka baka, zanakay 14 taona de mahavita lisansa. Tsy hoe ratsy akory zany, fa ny zava-dehibe nge tsy de tena lay hoe diplôma fa ny zava-dehibe, marina fa zava-dehibe ny diplôma, fa alohan'izay tena lay fahalalana mihitsy, lay fifehezana, lay fahalalana, lay ataonao amin'ny teny frantsay hoe assimilation, hoe tena voafehy masaka tsara lay fahalalana. Fa ndraindray ny mihazakazaka de tsy lalina marina loatra, fa tsy hoe izy rehetra mihazakazaka akory de tsy lalina avokoa, fa betsaka ny mihazakazaka fa tsy lalina ny fahalalana rehefa avy eo marivo, lasa mivelatra fa tsy lalina. Ary zay mandrakariva no hitatsika amin'ny vokatry ny fampiasana tambajotro isan-karazany, mivelatra dia mivelatra lay fahalalana fa tsy lalina. Nefa ny zavatra tadiavina raha te hitondra zava-baovao de ny fahalalana lalina. Hany ka manjary manefy toe-tsaina tsy mandray anatra. Hotsika manao hoe eto am'ty boky noabolana ity de hoy izy manao hoe anaka raha endry ny fonao de ho faloko ny foko de ny foko. Ery ambony ary izy mo miteny manao hoe 9:20 atongilany ny sofinao ka eno ny teny ny endry ary ampitandremo ny fahalalako ny fonao. Re afako ho atsika ray aman-dreny, ho atsika mpino de zava-dehibe ny fananarana, ny fifananarana. Ny baiboly ny toriteny ny fitezam-panahy na inona de zao misy anatra ao. Ary ny olona zay manana an Jesosy, ny olona zay niaraka nanombo ny nofony tamin'ny hazo fijaliana tamin'i Jesosy Kristy tompo de olona miaino anatra, olona miaino anatra, olona mandray, afaka mandray fananarana, olona afaka mandray fahendrena vokatry ny fananarana satria olo ny fanetretena. Afako ity boky noabolany ty ara de mitaona antsika anongila tsofina amin'ny karazam-pananarana isan-karazany omen'ny baiboly, omen'ny tenin'Andriamanitra. Aza manamafy ny fona lotony tao meriba hoy Paoly, zany hoe aza manamafy fotsieny fananarana, aza mora tohina amin'ny fananaran'ny tenin'Andriamanitra, fa ny fananarana de zao mahatonga anao mitoetra tsara amin'ny finoana, mahatonga anao mitombo sy mahana fahamatorana ara-panahy. Le mofonany io zany de ny tapany voalohany de zay mitaona anao hiaino anatra, fa rehefa miaino anatra ianao de ny mpananatra, zany hoe ny ray aman-dreny, ny zoky de zao manjary mahana fifaliana izy. Ary zany fifalian'ny fiangonana, mampatsiaro ny tenin'ny Jaona manao hoe, hoy Jaona manao hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho de ny ahafantarako sy ny andrenesako na ny fahatsapako mihitsy ary moa raha tena zay moa tsy hipirian'ny teny, fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako. Re afako aoka hiaino anatra isika, aoka tsy ho sarotiny amin'ny teny, aoka tsy ny teny ao anatin'ny fananarana no tsongolohana na rehefa anarina de miteny manao inona reno avaliko n'izany. Zany hoe rehefa miaino anatra na de zao tsy miaino mba handray fa miaino mba hamaly. Ary dia tsy tafita mihitsy lay anatra de tsy mivoatra lay mpiaino anatra, lay mpiaino zany. Fa ny faharoa zay lesona lehibe apetraky ty mofonaina ity tsy ny hoe aoka hiaino anatra ihany fa mitondra fifaliana ny fiainona ny anatra. Fa ny faharoa de zao zava-dehibe tokoa de zao fitaomana ny olona anana fahatahorana an'Andriamanitra. Ny boky noabolana zay latsoram-pahendrena ho tsika teo de ny zavatra nitranga de lasa niratsy be le fiarahamonina tam'izany fotoana zany, niratsy ny fiarahamonina ary reo olona ratsy tao amin'ny fiarahamonina nefany, reo tsy marina tao amin'ny fiarahamonina nefany rehefa tazanina de zao ohatran'ny nety ihany ny fiainany, ohatran'ny lamina ihany ny fiainany, ohatran'ny voky ihany izy, ny bokon'ny Jaona ohatran'ny rehitra ihany ny jirony, ohatran'ny salama ihany izy, ohatran'ny mety ihany ny fiainany. Ary betsaka tamin'ireo zay tsara fanahy ro mpino no latsaka tao anatin'ny fahatezerana sy ny fialonana mihitsy aza ny ratsy fanahy na reo tsy marina.
ary dia ao anatin'izany no anarany boky noabolana eto manao hoe tandreminao tsara sao ianao variana mijery ny fiainany ratsy fanahy andena vitabe ny folo aoka tsy alina ny mpanota ny fonao fa izao mandeha any ianao amin'ny marina mandrakariva tenena marina mandrakariva le afako raha mijery ny fiainantsika kehitritsika dia tsy mbola niovakory fa mbola zany ihany be de be ny olona tazantsika amin'ny fiarahamonina mety mandeha amin'ny tsy fahamarinana fatatsika fa mandeha amin'ny tsy fahamarinana hitatsika fa mandeha amin'ny tsy fahamarinana amin'ny andavanandro amin'ny asa misehatra maro samihafa nefa jerentsika fa izao totra mety ny fiainany totra milamina izy totra ny salama izy ary dia ho atsika zay mahatsapan'izany hoe ahoana moa zany Andriamanitra to misy olona ratsy fanahy nefa miadana to misy olona ratsy fanahy nefa ny mety kokoa ny fiainany salamy fatelo mivitipolo koa manao zany dia eto ny boky noabolana aminao hoe na inona de zao manaovy ianao ny marina miteneny ianao ny marina satria manao ny marina ianao tsy hoe mijery olona fa manao ny marina ianao satria ny masonao any amin'Andriamanitra raha vo any amin'ny olona ny masontsika any amin'ny fiainan'ny olona ny masontsika de zao very repairetsika lasa manahotra azy raha vo any amin'ny olona any amin'ny ratsy ny masontsika de zao lasa manahotra azy very maridalanatsika fa ny masontsika de zao any amin'Andriamanitra any amin'Andriamanitra ny masontsika de zao tsy manako tsy manaitra atsika izay mety ho toetran'ny hafa fa matoa manako amintsika ny toetran'ny hafa de zao tsy any amin'Andriamanitra ny masontsika fa any amin'ny olombelona ary raha vo any amin'ny olombelona ny masontsika de mijerisika na tsika kivy na tsika manahotra azy de koa za mba hanahotra azo za raza misy fotoana ohatra zao za raha zao mandalo eto za raha zao za raha zao za raha zao de zao latsaka ao anatin'ilay tsy fahamarinana koa satria mitodika amin'ny hafa mitodika amin'ny olombelona fa raha mitodika amin'Andriamanitra isika de zao tsy latsaka ao anatin'ilay fakam-panahy ary tsy latsaka ao anatin'ny fialonana tsy latsaka ao anatin'ny teneniny obolana eto manao hoe fialonana ny mpanota ary dia manome vahaolana koa sara nefa ny boky noabolana eto manao hoe zao noho izy matahory ianao an'Andriamanitra de mino fa misy farany ny zavatra rehetra misy farany ny zavatra rehetra ary tsy foana ny fanantenanao satria ianao manantena matoa ianao manao ny marina de satria misy fanantenana ao anatinao matoa anao miezaka miaina amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra matoa anao miezaka manaja ny sitrapon'Andriamanitra de satria misy fanantenana ao anatinao zay rehefa kobarara mahatonga atsika itsika ke manao ny tsara satria tsika mana fanantenana fa io tsara ataotsika io de hisy valiny ary io ratsy ataon'ny hafa io tsy maintsy hifarana zay mahatonga atsika miezaka manao ny tsara satria misy fanantenana atao anatintsika ary fanantenana atao anatintsika io tsy mahatonga atsika miezaka manao ny tsara ihany miafy manao ny tsara ihany miaritra mihitsy aza manao ny tsara ihany dia tsy hoe mahatonga tsika fanantenana ihany fa mampisy fifaliana tsika mihitsy satria tsika de mieritreritra fa izao ho avy ny andro izay iotazan'ny manao ny marina ny valinasany de ny tsara ny valin'ny fiezahany de ny tsara ary ho avy kosa ny iotazany ratsy fanahy ny vokatry ny asany ary dia zay mahatonga ny boky noabolana eto manao hoe ianao de zao manana faharetana manana fahatahorana an'Andriamanitra na inona lalovanao fa zao tsy ho foana akory ny fanantenanao toy ny milaza manao hoe misy farany zavatra rehetra ary ny fiarahamonina rehefa malala de efa nanam-pirofo zany teo amin'ny andavanandrotsika teo amin'ny andavanandrotsika de efa nanam-pirofo manao hoe misy farany ny zavatra rehetra misy valiny ny fiezahan'ny olona fiezahan'ny mpanompon'Andriamanitra manao ny tsara misy valiny tsara omen'Andriamanitra ny olona matahotra azy de afatra olobe zany no afatry ny mofinaina ho anao amin'ity talata ity de zao ny anananao fiainana miaino an'Andriamanitra ny anananao fiainana matahotra an'Andriamanitra ny anananao fiainana faly amin'ny fiainana isan'andro ary manana fanantenana fa na inona lalovanao de zao ny fiezahanao anao ny tsara ny fijoroanao anao ny marina de hisy valiny tsara tsy vitatsika zany raha tsy eo Jesosy ry havako raha tsy manana an' Jesosy ao am-potsika tsy vitatsika zany
fa rehefa manana an Jesoa ao am-posika de manana fanantenana. Rehefa manana an Jesoa ao am-posika de manana fahatahorana n'Andriamanitra. No zany ny zava-dehibe de zao ny fanokafantsika ny fotsika mba hidiran Jesoa. Ny fanokafantsika ny fotsika mba hidiran Jesoa fa tsy hanivelan'ny fotsika Jesoa. Tahaka ny fiangonana atao Laodikia, tsarotsika tsara Apokalipsy 3, mitsangana eo ambaravarany Jesoa ka mandondona. Any ambaravarany, hanivelan'ny fon'ny olona iha zany Jesoa. Hanivelan'ny fon'ny fiangonana atao Laodikia zany Jesoa. Te hiditra izy, tsy ao am-po zany Jesoa. Tsy ao am-pon'ny kristianina atao Laodikia Jesoa, fa hanivelany. Ary be de be ny afaka malala ny kristianina mbola hanivelan'ny fony Jesoa. Be de be ny tonona ho kristianina fa mbola hanivelan'ny fony Jesoa. Ary rehefa hanivelan'ny fony Jesoa de zao miandry mandondony Jesoa. De hiditra hanamboatra, de hiditra hanadio. De afaka malala vitanao, vitatsika ny mandeha amin'ny fahamarinana. Vitatsika ny manana fifaliana am'izay omena Andriamanitra atsika rehefa nampandrosoantsika ao am-pontsika Jesoa. Ampandrosoa eo am-ponao ary Jesoa, dia hitoetra ao am-ponao ny fiainam-pifaliana sy ny fahatokinan'Andriamanitra. Mamakivaky indray ity tontolo andro zay nomeny ny tompo anao ho tombonandro, ho tombom-pifaliana ity. Ivavakisika. Tompo aosoranao zay no ny amin'ny soratra masina zay mampahery anay, tonga ny hanana fanantenana, mahatonga ny hanana fahatahorana anao. Ny teninao zay manafatra anay iainona hianatra, inona ny teninao. Tompo talata ny andro dia mamindrafo aminay. Talata ny andro de ao anatin'ny asa zahay, ao anatin'ny fikelezana ainanay, de ataovy matahotra anao zahay Tompo. Manana fahatahorana anao, manana fitiavana anao, hanao ny marina, hanao ny tsara. Dia mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao. Jereo Tompo ny tanindrazanay, jereo ny mpino isam-batan'olona, jereo ny mpino tsirairay. Rakofy fahasoavana sy fiadanana. Ataova volombelon'ny fahamarinana, ataova volombelon'ny fitiavana namana. Jereo ny asanay Tompo malala. Ataovy mahavokatre mba hizaranay amin'ny hafa. Jereo ny asanay. Ataovy feno fitahiny mba hifalianay amin'ny fanantenana ao aminao Andriamanitra. De mahatoky izay Tompo fa mihaino anay ianao satria ao aminao no misy ny fiainana. Misaotra Jesoa. Amen.